ho aminao nie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ty ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Jaona toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Jaona toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana ny Galili ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia ho ny renin'i Jesosy taminy. Tsy manana divay izy. Ary hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, momba fa ninona akory izao sy ianao, tsy mbola tonga ny fotoanako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asiana ataonareo. Ary nisy sy ny vato enina mahalany rano indroa na intelo ny vata avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'i Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, feno rano ny siny, dia ny fenony hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka ento ho any amin'ny mpandahatra ny fanasana. Dia nentiny. Ary nandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nahalala izay neviny, fa ny mpanompo izay nanovy ny rano ny nahalala. Dia niantso ny mpampakatra izy ka nanao taminy hoe, araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara narosony aloha, ary rehefa misotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa, fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Izany nataon'i Jesosy tao Kana any Galili ho vavolombelo voaloham-pamantarana ka nasehony ny vonahany ary nino azy ny mpianany. Rehefa afaka izany dia nidina nakany Kapernaoma Jesosy ambany mindreniny sy ny rahalahy niary ny mpianany, nefa tsy nitoetra ela teo izy. Amen. Araka izany ry havana dia nampodiany Jesosy ny rano divay tao Kana sy ny nakanesany tany Kapernaoma. Izany moa ny soramandry izay mamitina ity soratra masina izay nivakiana tamintsika teo ity, ary misy reto famarinana telo reto no tiako hisariana ansaintsika avy amin'izany. Ny famarinana voalohany izay hitantsika dia ny hoe, nambarany Maria tamin'i Jesosy fa tsy manana divay intsony ny tompony fanasana tao Kana. Nambarany Maria tamin'i Jesosy fa tsy manana divay intsony ny tompony fanasana tao Kana. Hitantsika izany amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Etsika ravana dia mahita fa i Jesosy moa dia olona lehibe sy nipetraka tao Galili izy, ary nisy mariazy tao, fampakaram-bady. Ny mariazy tamin'izany fotoana izany dia maharitra andro maromaro mihitsy, misy ara mety hoe herinandro mihitsy ny faharetan'ny fanambadiana. Ka ao anatin'izany dia misy sakafo, misy zava-pisotro, ny divay izay tena atao anatin'ny kolotsaina jiosy mihitsy, endriky ny fifaliana sy ny toy izany, dia tena manana anjara toerana lehibe mihitsy tao anatin'izany fampakaram-bady izany. Ny zava-nisy anefa ny dia izao, lany ny divay. Asa na lany tena ny ve? Fa lany le divay. Ary izany hoe lany divay izany tamin'izany fotoana izany, araka ny ambaran'ireo mpandinika soratra masina, dia tena fafambaraka mihitsy. Enatra. Ary tena misy antony lehibe mihitsy. Satria tena io divay io zany no ohatrany hoe io zany zavatra tena zavatra loharan'ny-pifaliana tao anatin'le fotoana tamin'izany fotoana izany, ka lany ny divay dia midika hoe ohatrany hoe tapotra koa zany le fety, nefa mbola tsy tapotra le fety any tena izy, fa mbola tokony hitoy le izy, fa lany anefa ny divay. Dia teo zany dia niazo azy teo i Maria no nanantony. Maria ambara eo dia Maria renin'i Jesosy. Nanantona an' Jesosy izy dia nambara tamin'i Jesosy io olana io, tsy manana divay izy ozy, tsy manana divay izy. Tsy izany hoe tsisy tsony ny divay, tena tsisy divay tsony anery zareo ato hoe. Ohatran'izay zany ny dikan'ilay izy. Maria zany nandeha nanambara tamin'i Jesosy, ny tantara tamin'i Jesosy io olana io. Nambarany tamin'i Jesosy zany io olana io, ary zay tsy olan'ny Maria ilay izy fa olan'ilay olana mpanasa. Nefa dia nentiny tany amin'i Jesosy le olana, satria fantany fa Jesosy Kristy dia manana vahaolana ho amin'izany. Inona ny lesona azotsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Na inona olana mianjady aminao, na hitanao amin'ny manodidina anao, aza misalasala mihitsy mitondra an'izany eo amin'i Jesosy. Tahaka izay ataon'i Maria eto, nambarany tamin'i Jesosy fa tsy misy tsony ny divay. Ny ao an-tokantrano tena be dehibe ny ravana mety olana tsy fisianao be dehibe ny zavatra tsy misy ao, ny anohanina andrano tsy hita, ny ekolasy tsy misy, ny andoavana ny jiro sahirana, olana daholo zany, iza no hitarainanao, any amin'izy ianao no manambara an'izany.
ndrandretsika mazakazaka makany amin'ny olona mitantarany zany hoe zay ane ka misy an'zao zay ane ka sahirana zay ane ka zao ao am' Jesosy entina ny olanao. Jesosy no azo antoka indrindra fa mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana izy. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy ary tena hoe tsy ataony tsinitsinina mihitsy. Izy rehetra tena manantona sy mitady famonjena aminy. Ngamba mety tsy misy ao atokantrano ihany moa ny raisitsika satria resaka tokantrano izy ity. Mety tsy misy ny filaminana, tsy hoe vola na saka fa le filaminana mihitsy ny tsy misy ao. Tabataba lava ny tokantranonao, gidragidra lava, tsy misy fiadanana, tsy misy fitsaharana. Fa ohatra ny an'ny sasany moa tena ohatra ny elo mihitsy ny ato anatin'ny tokantrano ato. Eto amin'ny Jesosy zany driavana. Mety tsy tena olana mahazo anao koa izy fa mety olana mahazo ny manodidina anao. Tsapanao hoe lola ato ambadika ato tena tsisy filaminana mihitsy ny tokantranondreo. Azonao atao tsara mihitsy ny manao tahaka ny amin'ny Maria zao. Vavaka ane riavana ny dikany hoe nambarany tamin'i Jesosy hoe vavaka ny dikany. Mivavaha eto amin'ny Jesosy zany. Ary amin'ny teny io dia te hampahery manokana raha manomana Maria azy ianao. Mieritreritra hikarakara raharaha nefa mahatsiaro tsy fisina tsy fahampiana dia io Jesosy. Lay nanao fahagagana tamin'ilay Maria azy voalohany taokana. Mbola afaka anao izany aminao koa izy raha manantona azy ianao. Ambarao aminy ny zavatra tsy misy rehetrarehetra. Ambarao amin'ny atsipiriany mihitsy hoe izao indray ny tsy misy Jesosy. Izao indray ny tsy misy, izao indray ny tsy misy. Ao aminy ny fitanisana izany tsy misy rehetrarehetra zany satria izy ny mahay mahampisy ny tsy misy. Fa eo amin'ny fiainantsika tsy ny ara-nofy ihany akory ny tena zavatra tsy misy ka ilainan'i Jesosy. Fa be dia be mihitsy ny toe-javatra ara-panahy asa ny tsy fisian'ny finoana intsony. Lasa miraviravy tanantsika. Tsisy tsony ny fanantenana eo anatrehan'ny zava-misy. Olana ngezabe atrehana ane zany. Ny tsy fisian'ny fitiavana. Fitiavatena ny manjaka. Zany rehetrarehetra zany anisan'ny fototry ny olana maro isan-karazany izay menjady amin'ny olona amin'izao fotoana izao. Azontsika atao mihitsy no mitondra izany ao amin'ny Jesosy. Mangataka izany amin'ny Jesosy. Mitaraina amin'izany amin'ny Jesosy. Ambarao amin'ny Jesosy tahaka ny nanambarany Maria azy riavana. Fa miandry ianao ny tompo hivavaka ho an'ny manodidina anao. Manoloana ny zavatra hitanao fa tsy misy eo anivon'ny manodidina anao. Miandry ianao ny tompo anjarantsika izany. Teo amin'ny Jesosy aza misalasala mihitsy fa izay manantona azy dia tsy mba misy olavoka mihitsy. Ny fanontaniana mipetraka sy aminao ary zao, iza no tena hanambaranao ny tsy fisiny eo amin'ny fiainanao? Aiza ianao ny tena mitaraina? Nitaonanao ary havana. Ny vavaka manova zavatra. Meteza hivavaka ento amin'ny Jesosy rehetra tsy fisina eo aminao fa ho hitanao ny vonany. Ary ny fanahy masina mihitsy no angatao hanome anao fahazotoana hitaraina sy hitatara ny zava-misy rehetra amin'ny fiainanao amin'ny Jesosy fa indraindray ohatra ny hoe malaina zany. Raha amin'ny olona dia mazototsika na adiny 5 ary tantara problème io. Fa rehefa amin'ny Jesosy dia ohatra ny hoe tsy hitantsika zay ambara. Angatao ny fanahy masina. Angatao ny fanahy masina hanome antsika ilay hery. Ahafahantsika manantona an' Jesosy fa aza misalasala mihitsy riavana. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa riavana dia izao hoe nankatoan'i Jesosy ireo mpanompo tao amin'ny fampakaram-bady ka tonga divay tena tsara ny rano fisasana. Nankatoan'i Jesosy ireo mpanompo tao amin'ny fampakaram-bady ka tonga divay tena tsara ny rano fisasana. Hitantsika izany amin'ny andinin'ny 5 ka hatramin'ny andinin'ny 10. Eto tsika riavana dia mahita fa mitohy moa ny tantara. Rehefa avy ny tantara teo Maria tamin'i Jesosy hoe tsisy divay intsony, dia Jesosy tamin'ny moa fa ninona kory zasy ianao raha vehivavy. Ny tiany Jesosy ambara amin'izany dia hoe tsy ny asa fanompoana izay ataoko dia tsy ianao no mandidy sy mibaiko aho amin'izany fa Andriamanitra. Zay ny tiany ambara ao anatin'izany. Naseho mihitsy zany ilay fanavahana hoe amin'ny asa fanompoana izay ataoko dia Andriamanitra no lehibe. Andriamanitra no mpibaiko ao anatin'izany. Kanefa na izany aza dia izao Maria miteny tamin'ireo olona izay ambara eto hoe mpanompo. Le mpanompo izay ambara dia olona le mpandroso sakafo, mpiservy zany. Toy izy manao hoe ataovy izy izay asaina ataonareo. Zay nambarany tamin'ireo teo. Zany hoe mankatoava azy, arao izay lazainy. Dia rehefa avy eo dia io Jesosy taminy. Satria nisy siny zany teo, nisy siny vato enina teo mahalany indroa na intelo ny vata avy. Zany hoe ireo siny ireo dia siny misy rano izay fisasan'ny jiosy rehefa alohan'ny hisakafo izy. Fomba tamin'izany fotoana izany ilay izy.
de ro randro io sinindreo zany nambaran' jesosy hoe ndanary feno randro sinindreo de ny fenoana randro siny vita hoe feno tsara tompoko feno hatrany molony mihitsy ny daolo le izy de ndano izy tovozy zany hoe mangala am'izay tovozy am'izay atovy anaty tavoany am'izay ento any mpandahatra ny fanasana le mpandahatra ny fanasana ndray de le antsona hoe traiteur mihitsy zany le olona tena chef izay tompony fibaikona ao anatin'io fanasana io de lasa nentina tany am'le rangatany izy nentina tany am'le tompony le traiteur zany le divay gaga le traiteur nanandrana izy oay zany atsara na divay de lasa mihitsy izy niantso an'le tompony fanasana hoe ory olona mahavarina nareo ny olona ozy rehefa manao fanasana ohatrao any divay tsara lefa melo de aveo rehefa mandeha ny fotoana de miratsy am'zay le divay satria melany le izy zany fa nenareo izy hatram'izao ankehitriny zao mbola le divay tsara foana ihany ny tehirizinareo mandraka ankehitriny zany hoe efa mety andro maromaro teorina zany mbola tsara foana mbola manana divay be deabe tsara be ihany nareo izy ny aiky reo izy tsy nahalala hoe jesosy ane nanovan'ireo ranondreo ho divay lay mpanompy ihany ny nahalala fa reo tsy nahalala gaga fotsiny zany ny vokatry ny fankatoavana an' jesosy zany ny vokatry ny fankatoavana an' jesosy zany feno rano de tovozy de ento de natao zany ary rehefa natao zany de lasa divay tena tsara lay rano fisasana inona ry havana ny lesona atsika tsoahana avy am'zany tsy mbola miova ry havana fa mbola tena ahitana zava-tsoso fahagaganatra am'izao andro ankehitriny zao ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra be de be ny tantara anatin'ny baiboly azotsika tsy ahivina am'zany ry petera efa nanjony toe ihany nandritry ny alina ary fantany tsara mihitsy olona mpanjony ane petera mpanarato hoe fantany tsara hoe zao avy ny entony misy ny trondro de entony fozy noho ny amin'ny teninao izy ho arotsaka ihany ny aratoko zay le fankatoavana zay rehefa aveo tena tsy nibata sy voabata zakaina ny trondro izay azo avy teo izany ny vokatry ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra zany ravana ianao koa eo amin'ny fiainanao raiso ho zavatra tena matotra ny tenin'Andriamanitra ary ankatoavy izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra tadidika tsara ny tantaran'ireo boka folona izay tsy nametrahan'i Jesosy tanana tsy nasiany fa zao fotsiny teny tany mandehana am'seho any ampisorona ozy izy olona tsy mbola sitra ndreo nefa nasiana nandeha ny seho tany ampisorona de lasa reo nandeha fa rehefa nakato teny am-pandehanana na dio teny am-pandehanana ane zany ny vokatry ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ravana rehefa miteny aminao Andriamanitra manao hoe mahaza matahotra fa mino fotsiny ihany de aza matahotra aza manà de aza manà fa ny olona tena mankatosy manaiky andray fotsiny izay baiko lazain'i Jesosy ahita ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny izy ahita izy rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe mivavao an'izay manenjika anao aza manozona fa misaora ankatoavy fotsiny zany na tsy mety amin'ny heritreritra ao ary mandrakariva moa ny tenin'Andriamanitra tsy mety amin'ny heritreritritsika maha-olombelona foana tsy mifanaraka amin'ny lojikatsika foana le izy kanefa de zao fotsiny ankatoavy izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra raha tia ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao mifaneke eloko ianareo mifampivavah mba ho sitrany ianareo teny mazavane zany aiza ny fampiaratsika n'izany tenin'Andriamanitra zany fa eo amin'ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra no ahitantsika ny atao hoe fanambidana sy ny fitahina ary zany ane fiandoham-pahendreny ny fatahorana an' Jehova inona moa ny fatahorana an' Jehova mihoatra noho ny fankatoavana ny teniny ao amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no isehon'ny tena fahatahorana an'Andriamanitra raha mitaonanao ny tenin'Andriamanitra hibebaka hiova hiala amin'ny ratsy atraiza ny fankatoavanao an'izany tenin'Andriamanitra zany meteza hibebaka meteza hiova fa ho hitanao fa in'Andriamanitra ataony manova indraindray manko tsika tsy mety mialitsika amin'le zavatra efa fantatsika fa tsy sitrapon'Andriamanitra ao fiainantsika misy zavatra tian'Andriamanitra hoe aisoriny ty alany ty tsy mety ty ajanona am'izay ty de tsy mety tsika fa miazoazo tsika de io le tsy fankatoavantsika io mihitsy ny mampiazoazo koa ny fitahina sy ny fahagagana sy ny voninahitr'Andriamanitra ao fiainantsika ka tsy tonga mihitsy le izy fa meteza tsotra fotsiny ankatoa de ho hitanao ny vokany ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao ary zao atraiza ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra zato isan-jato sa amin'ny ampahany ihany mitaonanao ary havana amin'ity any ity andaontsika andray ho serieux ny tenin'Andriamanitra ary tena angovotra eo anatrehany ka tena ankatoa azy
na indraindray tena mafy amintsika aza amin'ny mankatony tenin'andriamanitra mafy anyravany mankatony tenin'andriamanitra hoe azo fijaliana io fa tsy maintsy raisiny io ho an'izay olona rehetrarehetra tena vonina anaraka an'andriamanitra ary ampahitany heriny ianao raha manao izany dia ny fanahy masina mihitsy no ampitoetra ny finoana ao anatinao ny fankatoavana ao anatinao angatao mety fanahy masinao ampitoera ty anatiko ny fankatoavana fa vonina anokatra ny foka ho amin'izany ny farany famarinana farany zay hitantsika eto izao hoe fanovanany rano divay no voalohan'ny mpamantarana nanehon'i Jesosy ny voninahiny fanovanany rano divay no voalohan'ny mpamantarana nanehon'i Jesosy ny voninahiny hitantsika izany hoe andininy faraka ambin'ny folo sy ny faharoambin'ny folo raha verina vakina Diosy manao hoe izany no nataon'i Jesosy tao Kana any Galilia ho voalohan'ny mpamantarana ka nasehony ny voninahiny ary nino azy ny mpianany rehefa afaka izany dia lidina nakany Kapernaoma Jesosy mba nyreniny sy ny rahalahiny ary ny mpianany nefa tsy nitoetra ela teo izy eto izany tsika ravana dia mahita fa ny voalohan'ny mpamantarana izay nataon'i Jesosy dia tany amin'ny tanàna kely anankiray ambany vohatra Galilia ny ravana izany Kana zany tany izy no nanao an'io famantarana io tany ny nanombohan'ny asany ary io tanànany Galilia io dia sady tanàna misy jiosy eo no misy olona tsy jiosy ihany koa tsy dia tena hoe tanàna lehibe malaza tahaka ny ahoana akory fa olona ao anatin'ny aiziny ireo tanteraka le nambarany mpaminany hoe ny olona ao anaty aiziny ozy izy ahitany mazava lehibe nanehoana Andriamanitra ny voninahiny izany hoe ity fahagagana izay nataon'i Jesosy ity zany dia tena fanehoana ny voninahitra Andriamanitra io zay zany dikany ary ny vokany zao nino ny mpianatra fa izy io koa ravana dia misy heviny izay ambaram-pandinika soratra masina lalina ihany koa satria fanomboana moa zany le izy ka ao anatin'ny fanomboana dia naseho an'i Jesosy lay hery manova ao anatiny ny hery le rano teo amin'ny jiosy tany amin'ny fanekena taloha dia fanadiovana zany purification rite de purification fidiovana io rano io le rano fidiovana eo amin'le fisasana mihitsy ny nalaina dia novaina l izy novaina ho divay ary ho divay io dia tandindo ny rano Jesosy Kristy koa io izay fanadiovana ihany koa aty amin'ny fanekena vaovao zany hoe ny fanadiovana zany dia tsy lay fanadiovana araka ny lalàny Mosesy intsony fa novainy Jesosy ho ny rano mihitsy ny fanadiovana ny rano mihitsy ny fanadiovana izay le fanekena vao ka izay hery manova ny tantara teo amin'ny testamenta taloha amin'ny testamenta vaovao zay mihitsy no azo ambara koa taratro zao famantarana voalohany izay nataon'i Jesosy zao ny fitoran'ny adihevitra dia amin'izany fa tsy any amin'io azotrona ve ny divay hitanareo zany fa tena azotrona mihitsy ny divay Jesosy mihitsy adihevitra pokaty zany raha izany no andraisana ity fahagagana nataon'i Jesosy ity fa ny votoatin-kevitra zay tokony fantohan'ny adihevitra ao anatin'ity tantara ity dia izany le hery sy fahefana fiandrianan'i Jesosy Kristy manova izay ny tena zava-dehibe indrindra ao anatin'ilay satria ny contexte tamin'izany fotoana zany tsy mitovy amin'ny contexte iainana amin'izao fotoana izao mihitsy raha miresaka hoe divay ka tsy azo tonga dia transposena amin'izao andro ankehitriny izao fotsiny le izy fa misy zavatra be dehibe mihitsy ny fanasana tamin'izany fotoana zany mety hoe ny divay ny amin'izao fotoana izao hafa indray ny zavatra iainana anatin'ny fanasana inona moa ry havana ny lesona ary azotsika tsoahana avy amin'izany fa efan'Andriamanitra mihitsy ravana io manova ny tantara Jesosy lay manova ny tantara ao amin'ny Jesosy mihitsy ny manomboka ny fanovana ny tantara ary zany nanombohan'ny asa-pamantarana zay nataony fantatsika tsara ravana fa ny fahatiarahan'i Jesosy anie no taona 0 izay mampisaraka ny ny vanim-potoana iainan'izao tontolo zao taloha sy ankehitriny ny année 0 dia tao amin'i Jesosy Kristy sy ny fahaterahana Jesosy mihitsy ilay manova ny tantaram-piainan'izao tontolo izao ho lasa taona vaovao indray nanomboka teo amin'i Jesosy Kristy ka ny 2025 ny 2025 dia noho izany Jesosy Kristy zany izay nanova ny tantaran'izao tontolo izao mihitsy manova Jesosy Kristy io manova izy afaka manova ny fiainanao koa izy angamba ny mahatsatso ny fiainanao to le rano fidiovana tsy misy tsirony tsapanao hoe maina sy mangaia Jesosy Kristy afaka ny anovany zany izy manana hery anovanany zany izy afaka ny ahony ny voninahiny ianao ary tena te aneo ny voninahiny amin'ny fiainantsika mihitsy izy mba hahatonga antsika ino azy manana hery anova ny fiainantsika Jesosy Kristy ravana ary ao amintsika afaka mahatoky n'izany hery manova izany
ka na zavatra faran'izay ratsy aza ny ainanao azon'andriamanitra ataony manova izany toejavatra marobe ny ravana ny olona zay efa mijopa avolombelona olona voafatotra ny zava-mahadomelona efa nandre tatatra efa nandre no vainy Jesosy ny fiainany tonga mpitory filazantsara olona nanana tokantrano ny lamina amin'izay tateo reny be de be ny olona efa novainy Jesosy ny fiainany satria io le izy manova ny rano divay io dia ahitantsika taratra fa Jesosy Kristy dia manana hery anova afaka manova tantaram-piainany zao tontolo zao izy manova ny tantaram-piainany firenena izy afaka manova ny tantaram-piainany fiangonana sy ny ankonana rehetra Jesosy Kristy ary izy manana hery anovanany zany raha miankina amintsika raha matoky azy sika raha mitady azy sika dia ho vainy ho tonga vaovao ny zavatra rehetrarehetra ny fiainantsika ho vainy Jesosy Kristy ka raha te hiova ianao hozy ianao hoe mila miova tsy ny taona fotsiny ny vaovao tsy ny taona fotsiny moa fa ny fiovan'ny taona tsy manova na inona na inona amintsika mihitsy raha tsy Jesosy Kristy ny manova antsika ko amin'ity an'io ty ary mety iza ho vainy Jesosy ome ho azy tanteraka ny fiainanao angatao izy hoe Jesosy ho vai aho ho vai aho fa mila anao aho ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao zao mila fanovana ve ianao misy zavatra tianao iova ve amin'ny fiainanao mitaonanao ary havana Jesosy lay nanova ny rano divay atonina afaka manova ny fiainanao koa izy raha mino ianao amin'ity an'io ty ary ny fanahy masina ny ampitoetra ny finoana ao anatintsika ananantsika hery entsika mino la herim-panovana ao amin'i Jesosy Kristy raha fitinina zay rehetra voambara teo zany dia izao voalohany nambara ny Maria tamin'i Jesosy fa tsy manana divay intsony ny tompony fanasana taokana vavaka io ry havana aza misalasala mihitsy eto ambavaka zay rehetra tsy fisino amin'ny fiainanao ny faharoa nakatohan'i Jesosy reo mpanompo tao amin'ny fampakaram-bady ka tonga divay tena tsara ny rano fisasana ianao koa raha tianao hita ny voninahitr'Andriamanitra sy ny famirapiratany meteza fotsiny ankatoa izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ary ny farany fanovana ny rano divay no voaloham-pamantarana nanehoan'i Jesosy ny voninahiny Jesosy ry havana izy ilay manova an'izao tontolo izao izy koa nafaka hanova ny fiainanao hanova ny fiainanao izy ataony hanehoany ny voninahiny izany fiainanao zany raha mino ianao amen.